miezaka isan'andro ny fanatsarana n'ity tanànan'i Toamasina ty. Ny fitondram-panjakana foibe efa hitantsika fa magnano ny ezaka amin'ny fanatsarana n'igny mony ranomasin'ny Toamasina igny. Efa hitantsika maso angambany ny fahavitan'ny tetikasa miandiany voalohany io, ny fahavitan'ireo bara sachety aloha lasa kioska, ary efa hitantsika ny ataoko hoe ny fanomboana ny esplanade Miami niaraka tamin'ireny jet d'eau zegny efa hitantsika naseho taketo regny. Ny tiana koranina niany anefa de hoe ny fanatsarana ny tanànan'i Toamasina tsy vita andro reka, satria efa ela loatra no tsy nisy fanamboarana goavana tamin'ity tanànan'i Toamasina ty. Ary te hikorana koa zaho niany hoe tsy adidin'ny fiadidinan'ny tanàna manokana ny fanatsarana ny tanànan'i Toamasina, fa tokony samby mitondra anjara biriky ny sokajin'olona rehetra, ny orinasa, ny herivelogna rehetra misy. Zay amin'ny faritra Atsinanana manokana dia isan-taona amin'ny alalan'ilay subvention 2 milliards d'ariary zay omeny fanjakana foiben'ny faritra, de miezaka mitondra anjara biriky amin'ny fanatsarana n'ity tanànan'i Toamasina renivohitry ny faritra Atsinanana ty. Io tsy ny abeny na ny alavan'le lalana no mikonty, fa le olana vahantsika. Zany hoe raha ity lalana zahavantsika niany ity zao de 200 metatra latsaka kely. Bitika zany 200 metatra zany raha ohatra ka zahanana amin'ny olana ny lalana eto Toamasina. Fa zava-dehibe ho an'ny mpampiasa n'ity lalana ty ny fahavitany ty, satria vavolombelona antsika jiaby, fa mampitohy ny hôpital be sy ny hôpital magnarapenitra ty lalana zay amboarintsika ty, fa mampifandray ihany koa amin'ny boulevard Ratsimilao zay mitondra antsika agny amin'ny Miami. Efa samby niarana hita ngamba antsika jiaby, na ho an'ny mpitondra moto, na ho an'ny mpandeha posy, na ho an'ny mpandeha tuk-tuk, na mpandeha tongotra, fa de ranom-potaka eto rehefa tonga ny fotoanan'oranandro. Antsika moa hiditra amin'ny période cyclone ndraika zao, de zany no natonganay rehefa nifandinika niaraka tamin'ny fiadidinan'ny tanànan'i Toamasina, nifandinika niaraka tamin'ny ramatoa filoha lefitry ny anteny meram-pirenena, de ity no laharam-pahamehana natao ho an'ny tanànan'i Toamasina amin'ny anjara zay vola tantagnan'ny faritra subvention 2023. Antsika zany ao amin'ny faritra isan-taona zany antsika de magnome CADEAU DE NOEL ho an'ny vahoakan'ny Toamasina. De ity zany hitanareo aminazy zao efa eo amin'ny 90% ny avancement n'ity asa ty, mbola maro be ny fanatsarana amboarina aminazy ty, fa ho sokafantsika zany ty alohan'ny Christmas, afahan'olona jiaby mandeha ataontsika CADEAU NOEL amty 2023 ty. Raha tadidinareo de le lalana ankirihiro no nisokafantsika tamin'ny herintaona natao CADEAU DE NOEL ho an'ny vahoakan'ny Toamasina. De ity ndraika zany ho ezahantsika atao agnatin'ny 2 semaines ty farany tara zany de misokatra azon'olona jiaby ivezivezena ho CADEAU NOEL 2023 zany.